La 4G Batelma vous présente Ni Vava. Tsy mbola nahita ny volavolan-dalàna ifen'ny fividianana izay hodiniana sy olanina eny amin'ny anteny mera-pirenena manomboka ny alatsinainy ho avy izao na ireo mpanao politika na ireo firaisamonim-pirenena. Tsy misy mahafantatra ny votoatin'ireo volavolan-dalàna ireo. Averina eny anivon'ny fokotana rehetra manerana ny nosy mialohan'ny 17 febroary izao ny listim-pividianana raha ny nambaran'ireo eo anivon'ny CENI. Io no ahafahan'ny mpifidy manamarina ny anarany farany mialohan'ny anakatonana ny listry ny mpifidy. Ahinany sy ny fitsaram-bahoaka ao amin'ny distrikan'i Kongo. Olona maromaro no tratra nangalatra vanila manta 720 kilao tapabolana lasa izay. Nasain'ny fokon'olona nandoa onitra 5 tapitrisa ariary sy ombray izy ireo 5 tsy noanome ary izy ireo indray no miantso mpitandro ny filaminana. Tsy ampy ny fifananana noho ny fahavitsian'ny mpanjara solika eto Madagasikara. Tokony hazava ny fifanarahana marina misy amin'izy ireo sy ny fanjakana manoloana ny fikasana ampiakatra ny vidin-tsolika raha ny fanazavan'ny pahy-toekarena iray. Maresaka iraisam-pirenena manoloana ny fahavoazana misy an'ny Syria vokatry ny fandarofana bomba mahery vaika tato anatin'ny 5 andro izay. Mivory mahakasika ny raharaha io ny filakevitra misana ny fandriam-pahaleman'ny firenena mikambana Omaly. Fampitsahara ny ady ao anatin'ny 30 andro no voaresaka amin'ny tetikasy io. Ny andinindao arahanao afaka fotoana fohy. Finaritra tompoko lasy sy tompoko vamanasanao anaraka ny fampalana amin'ny Voankolo TV hatramin'ny farany any motsika ny vaovao dia na ireo mpanao politika na ireo firaisamonim-pirenena tsy mbola nahita ny volavolan-dalàna ifen'ny fividianana izay hodiniana sy olanina eny anivon'ny anteny mera-pirenena manomboka ny alatsinainy ho avy izao. Tsy misy mahafantatra ny vitoatin'ireo volavolan-dalàna ireo. Mioramandry. Firaisamonim-pirenena, antoko politika, komity nanaovana vakan-kevitra mikasika ny lalàna ifen'ny fividianana. Samy tsy mbola nahazo ilay volavolan-dalàna avy amin'ny governemanta hatramin'izao. Volavolan-dalàna izay atolotra hodiniana eny anivon'ny anteny mera-pirenena manomboka ny alatsinainy ho avy izao. Hatreto, tsy mbola fantatry ireo mpisehatra ireo ny votoatin'izany volavolan-dalàna izany. Takina ihany koa hatramin'izay dia niezaka izay ny nanao antsoavo hoe avoay ataovy mifantatra ny be sy ny maro hoe inona ilay lalàna izay aroso olanina eny anivon'ny assemblée. Hatramin'izao tsika miteny izao tsy mbola manana raha izahay manokana ka MFKNOE manokana momba n'izay hoe reto ny volavolan-kevitra naroso ny mpiantsehatra rehetra tamin'ny fakan-kevitra natao momba n'ilay lalàna ifezana ny fifidianana. Tsy fantatray izany hoe inona tao anatin'ireny ilay fakan-kevitra izay naroso ireny no tanterahana na tsy. Raha tena lalàna hoe tiana hoe ken'ny olona rehetrarehetra ilay izy dia ampifandraisina anjara daholo ny olona rehetrarehetra. Azay ange ilay zavatra mampalahelo satria nampandraisina anjara daholo ny olona rehetrarehetra kanefa rehefa aty aoriana ivoaka alefany amin'ny Assemblée nationale ilay lalàna na ilay olona nanome soso-kevitra sy ny ady hevitra n'ilay lalàna ary tsy mahafantatra ilay izy akory. Hosahirana ihany koa satria tsisy zany ilay izy ilay namono filazana zany amin'ny teny baiko mialatsiny hoe feedback angamba n'ilay zavatra natao tany fa dia naterina tany ilay izy tamin'ny volana Jona dia avy eo ilay izy tsy tamonoka fa zao dia hoe tonga tapoka any amin'ny Assemblée nationale. Raha ny hevitry ny antoko malagasy miara-miainga tara ny fanapahan-kevitry ny governemanta amin'ny fiantsoana fivoriana tsy ara-potoana. Naharitra enim-bolana ny nandinian'ny governemanta ireo tolo-kevitra avy amin'ilay commission consultative. Izao vao alefa eny anivon'ny anteny mera izao.
Nay aloha raha ny fahitanay azy raha eo amin'ny malafiny hoe bureau politique ny malagasy miara-miainga dia hitanay hoe atongotra loatra le izy indrindrindrindra eo amin'ny lafiny hoe jereo reny tatoato ny marika ny tsy fahamatorany ny assemblée nationale la mandinika lalàna zany ige ny dikan'ireny avian'ny ACC ireny ka asa ao anatin'ny 12 andro 5 moa ilay lalàna omena azy mametraka fanahiahina ihany zay hoe voadinika ara-dalàna ve le izy zay dia ho mailo ary anara-maso akaiky an'io fandehan'io na ny fanaovana ny lalàna na ny fampiarana azy. Raha ny fantatra volavolan-dalàna 12 no odiniana eny anivon'ny antenimieram-pirenena ao anatin'ny 12 andro. Io fotoana io anefa no omenan'ny parlemanta andiniana ny lalam-pifidianana izay nandrasany ny besin'ny maro. Ny parlemanta izay fantatra ihany koa amin'ny fomba fiasany sy ny fanambazany ny governemanta amin'ny fampandaniana lalàna. Averina eny evony fokotany rehetra manerana ny nosy mialohan'ny 17 febroary izao ny lisy mpifidianana raha nambarana teo anivon'ny CENI. Io no ahafahan'ny mpifidy manamarina ny anarany farany mialohan'ny anakatonana lisitry ny mpifidy. Io no nasaina. Averina eny anivon'ny fokotany ahafahan'ny olom-pirenena feno taona manamarina ny anarany ao anatin'ny lisy mpifidianana mialohan'ny 17 febroary ho avy izao ny lisy mpifidianana hoy ny nambaran'ny tompony andraikitra eo anivon'ny CENI tamin'ity andro an'ity nandritra ny fiaonana tamin'ny fiarahamonim-pirenena. Raha ny dingana anarahana moa zany rehefa vita ny famaranana vonjy maika lisy mpifidianana voalaza ny lalam-pifidianana ao amin'ny andininy fa-14 dia rehefa vita tanteraka ny asa famaranana vonjy maika nataon'ny mpiatsehatra ny fifidianana teo anivon'ny distrika dia miverina eny anivon'ny fokotany ny lisy mpifidianana dia efa mandeha ny asa rehetra mamerina ny listy io eny anivon'ny fokotany dia hatramin'ny 17 ny febroary zao zany tokony tonga daholo eny amin'ivon'ny fokotany ny lisy mpifidianana. Hatreto anefa tsy mbola fantatra mazava izay fifidianana ho tanterahana voalohany eto amin'ny firenena. Efa hita taratra sady anefa sy volana ty alohan'ny fotoana voalaza anatanterahana ny fifidianana ny fampielezan-kevitra amin'ny endriny samihafa ataon'ny mpanao politika. Malemy manoloana an'izany ny CENI raha ny voalaza. Inona marina moa zany le tena fahefan'ny sy ny CENI satria misy zao mety misy candidat tsy fantatra na candidat na tsy candidat aloha fa ho ampanao politika zany zao rehefa mihetsiketsika daholo amin'izao fotoana izao miomana n'izany fifidianana zany dia tsy voafaritra intsony hoe tena propagande ve ty sa tena fanasoavam-bahoaka dia zay zany ny isany hoe somary fanamariana ihany napetraka société civile. Nefa moa fifidianana inona tsy fantatra marina ny hatramin'izao hoe fifidianana inona le fifidianana zany zao e fa na fifidianana inona na fifidianana ina dia efa nytenenin'ny prime ministre sy ny filoham-pirenena fa isy ny fifidianana dia tokony zany tsika miomana amin'izay fifidianana zay. Efa tokony azony lisy mpifidianana avokoa ny fokotany tsirairay ny 17 ny volana febroary ho avy izao. Ny volana aprily kosa no anakatonana farany ny lisitry ny mpifidy manerana ny nosy. Manana hatramin'ny fotoana io araka izany ireo mpifidy anamarinana indray ny anarany amin'io lisitra io. Nampahafantarina tamin'ireo solitena isaky ny distrika Tetsy Ivandry tamin'ity androany ity ny initiative pour l'émergence de Madagascar. Isy ihany koa ny fampiofana sy fankakevitra ho atao amin'ireo mpikatroka raha ny fanazavana azo fanadiny io no nasaina hatrany. Nivory tetsy amin'ny arena Ivandry tamin'ity androany ity ireo mpiara-miasa sy mpanohana ny filohan'ny tetezamita teo aloha Andry Rajoelina. Antony fivoriana ny fampahafantarana ireo mpiara-miasa ny initiative pour l'émergence de Madagascar raha ny fanazavana. Mizaran'izy io any amin'ireo namana rehetraretra eo anivon'ny district, commune, fokontany. Izany hoe mandreo namana rehetra eo Madagascar satria raha toa lalana napetraky président Rajoelina dia tsy maintsy ampitaina kosa iny mba ho azo tanterahana. Sy ny antony fivoriana androany zany dia nametrahana afatra mihitsy ny amin'ny fandaminana momba fizarana ny fampiarana an'izy io voalohany ary ny fandaminana lehibe indrindra momba ny hoe ahoana amin'izay ny andrafetana
zany fomba fiarah-miasa zany eo anivo namana rehetrarehetra zay ny tena votoatin'ny fiantsoana ireo namana rehetra androany fampifondronana ny hery fa ihany koa fankakevitra amin'ireo solotena isaky ny district ny fiainona ny zava-misy eny fotony ahafana mikarobaolana no andrasana amin'ny fivoriana ho iatrany ny fanazavana ankehitriny kosa ao anatin'ny fanatanterahana tanteraka mihitsy ka dia manomboka zao tsy misy intsony hoe ity zao na ty zaroa fa iray ihany isika rehetra mihitsy ny miara-mentana manatanteraka ny fanatanterahana niny afatra lehibe iny ary ny afatra rehetra moa dia azo atao mifototra ao amin'ny tena fampandrosoana any Madagasikara zany hoe ity tsy teny midina fotsiny amin'izay na reny lazaina hoe zao no vina sy eritreritra fa tsy maintsy zaraina amin'ny malagasy amin'ireo mpiaradia inona moa zany atao hoe laminasa ho an'ny fampandrosoana Madagasikara zany dia miaingy avy any fotony manahoana kosa ny entaentan'ireo namana rehetrarehetra any amin'ny faritra fitsinjarana ny fitantanana fokotany commune district faritra province mihitsy manahoana daholo ny fiatraikan'izay inona ny entaentany rehetrarehetra iny le ozy président hoe aravina daholo zany rehetrarehetra any zay no avadikitsika velirano ifanaovana amin'ny malagasy rehetrarehetra ny fanatanterahana azy itoy hatrany ny fankankevitra ary isandraka amin'ny sehatra rehetra manerana ny nosy raha ny fanazavana hatrany aorian'izay isy ny fandravonana ahafana mampandroso amin'ny Madagasikara amin'ny alalan'ny initiative pour l'émergence de Madagascar feno heritaona omaly 12 febroary nitranga fampitsaliana sy fandoroana trano tany Antsakabary tsy mbola fantatra nefa hatreto ny toy ny fanadidina natao sy ny fanasaziana ireo mpitandro ny filaminana miisa 7 tany an-toerana fanadina Gaëtan Andriatsilavo feno ray taona omaly fa 12 ny volana febroary ny raha tany Antsakabary ny 12 febroary 17 raha nitatitra ofisialy navoaka ny CNIDH no nitranga ny fampijaliana sy ny fandorana tanàna tany an-toerana tao Ambanandrano ny tolakandro ny 12 febroary 17 no nahamaiany ilay vehivavy jamba 7 taona tao an-tranony tsy afaka namonjy azy ireo mpiara-monina aminy tamin'izany fotoana no izy ireo voatazon'ny mpitandro filaminana ny 12 febroary no nandevena ny vehivavy jamba io ny totaly 727 tafo ireo trano kilany afo raha nitatitra nataon'ny foloan'ny boriboritany tao Antsakabary ny 20 tao Ambalamanga 300 tao Ambanandrano 20 tao Antanagnambo 570 tao Ambodifinesy ary 20 tao Ambohitravo 10 taonina mahery ireo vary sy vokatra ary entambarotra no may kila firehetra avokoa na ireo fitafy na taratasy tany fitaovam-piangonana eny fa na dia ireo tahirin'ny mponina tany ambany ondana sy kidoro raha nitatitra ofisialy hatrany ray taona lasa izay no nitazonanareo olona mihoatra ny 700 tao anaty efitra iray tao tavenina tao amin'io efitra io izy ireo ny natory ary tsy nomena sakafo ny oatra ny 90 ireo naratra teo amin'ny lohalika no tsaboina tao amin'ny hopitaly ary olona 5 hafa voaterina hiditra hopitaly sempotry ny bomba mandatsatra ny maso ireo rehetra ireo no natonga ny ankamaroan'ny mpanara-baovao na fikambanana na mpitondra fiangonana sy ny maro hafa ilaza fa eloka behivava sy fietsika barbarianina izay tsy sahaza ary tsy mifanentana intsony amin'ny taonjato iainantsika zanak'olombelona maneran-tany amin'izao fotoana izao nitranga tany Antsakabary ka tokony ho saziana ireo voakasika izany hatrany amin'ny faratampony indrindra mbola tsy nisy tohina nefa ny fanadiadiana sy ny fisamborana ireo polisy misy 7 nidina tany an-toerana heritaona lasa izay nateo aza ny antsoavo sy ny ezaka nataon'ireo fiarahamonim-pirenena sy ireo mpiaro ny zon'olombelona manoloan'izany miny manampitsofina ny mpitondra fanjakana ekeny rehetra fa nametraka viana ho an'ny taona 34 ny filoha izany hoe niezaka ny jery sy ny trinjony lavitra dia sanatria ve iandry ny taona 34 toy ny zavatra rehetra ihany koa ny fanadiadiana momba ny raha Antsakabary aina kosa ny sy ny fitsaram-bahoaka amin'ny distriktan'ny Kongo Antony olona maromaro no tratra nangalatra vanila manta 720 kilao tababolana lasa izay nasain'ny fokon'olona nandoha onitra 5 tapitrisa ariary sy omby izy ireo 5 tsy nanome ary izy ireo indray no miantso mpitandro ny filaminana Gaëtan Andriatsilavo mirongatra ny alatra lavanila amin'ireo faritra ahitana izany eto Madagasikara amin'izao fotoana ny fiandohany volana febroary tao amin'ny commune Marmiandra distriktan'ny Kongo faritra Vadivavy Finany olona maromaro no natratrarana vanila alatra milanja 720 kilao
raha ny loharano-baovao azo ireo lohandohan'ny mpividy vanila sy manan-katao any an-toerana no manan-karama olona haka vanila manta. Tratra ny fokon'olona ireo mpikaramanady ka ireto farany nanambara ireo naniraka azy. Na izany azy, nasain'ny fokon'olona nandohonitra 5 ariary sy omby iray izy ireo ary nomena fe-potoana. Taorian'izay nefa raha ny loharano-baovao azo avy any an-toerana hatrany, ireo olona nasaina nandohonitra indray no nitondra mpitany filaminana nampiorohoro ny vahoaka mbola any an-toerana ireo mpitany filaminana ireo amin'izao fotoana ary tsy tonga hisambotra ireo nanao asa ratsy raha ny fanazavana fa hiaro ireo olona voatonontonona sy efa fantatry ny be sy ny maro. Androany nandeha ny fitetezana tanàna sy ny famoriana olona ary isy fivoriam-be-pokon'olona maro miandra ny alatsinainy ho avy izao. Takina ny fanasaziana ireo meloka hoe ny mponina ary tsekena ny fanaovana tsindrazolena ny vahoaka madinika. Isan'ireo faritra ahitana fitaram-bahoaka ny faritra Ikongo ka tokony hisy ny fandraisana fepetra ahafahana misoroka izany izay tsy inona akory fa ny fisamborana ary ny fanasaziana ireo izay meloka. Ratsy ny kalitaon'ireo volo fanondrana eto Madagasikara ary tsy mahafeno ny fepetra takin'ny tsena iraisam-pirenena vokany. Mihena amin'ny ankapobeny ny vokatra fanondrany Madagasikara any ivelany any. Michela Ranardzon. Tsy misy fandraisana an-tanàna maritra sy paikady mahombony mikasika ireo volo fanondrana eto Madagasikara. Ny kafe, ny girofle, ny lavanila sy ireo episy maro mampiavaka ny Madagasikara. Manenjika isa na quantité ny ankamaroany ireo mpamboly sy mpanondrana raha ny fanazavana, hany ka tsy mahafeno ny fepetra sy kalitao takin'ny tsena iraisam-pirenena. Ny vokatra ankapobeny atsika dia mbola sahirana atsika amin'ny lafiny hoe kalitao. Qualité zany amintsika zany mbola tsy mbola ao amintsika efa misy ny ezaka fa ny ezaka dia zay miainga avy ny famokarana azy. Raha tsara ny vokatra, ny tsara ny semence dia ho tsara koa ny vokatra. Fa matetika atsika tsy asitsika antony le hoe fanatsarana semence, tsy asitsika antony le hoe ahoana fikolokoloana azy fa mila mamboly fotsiny atsika. Dia izay ny isan'ny indrindrindrindra tsy ahafahantsika manakatra ny katy. Ohatra mivaingana amin'izany ny olan'ny volo fanondrana raha ny fanazavana trany ny lavanila. Tsy miatra araka ny tokony ho izy ny fepetra fiotazana lavanila eto Madagasikara vokany. Raha isan-jato raha be indrindra ny tany vanilina anatin'ny lavanila malagasy amin'izao fotoan'izao. Raha tokana tratratra amin'ny 2,8 isan-jato izany tany aloha ary manodidina ny 1,5 hatramin'ny 1,8 isan-jato ny tany vanilina takin'ny fenitra iraisam-pirenena. La vanille, c'est le premier pays exportateur de la vanille. Nefa inona nataontsika tsy omentsika zany mahavoloana atsika zay satria inona nataontsika tsy andraisantsika matoa tsara izy dia valaintsika aloha. Hany ka le vokatra lasa ratsy tsy voady atsika zany le qualité zany. Qualité foana zany ny vokatra, problème amin'ny zavatra rehetra exportation atsika. Hatreto anefa mbola mitazona ny lalana voalohany Madagasikara amin'ny fanondranana lavanila. Mandinina ny 2,000 taonina ny vokatra lavanila isan-taona eto Madagasikara dia amin'ny 70 isan-jato amin'izay no natokana ho amin'ny fanondranana. Ankoatra ny lavanila, manana ny toerany amin'ny fanondranana kafe ihany koa i Madagasikara na efa manomboka mihena azy zany. Mandinina ny 4,000 taonina isan-taona ny kafe ahondrany Madagasikara. Eo amin'ny sehatra ny famokarana voamaina eto Madagasikara kosa indray dia tato anatin'ny taona vitsivitsy izay nahitana fiainana ny famokarana izany ary ny aratsy ihany koa ny kalitaon'ny vokatra raha ny nambarana ireo manam-pahaizana manokana eo amin'ity sehatra ity. Mioramanitra. Tato anatin'ny taona vitsivitsy tsy nitsahatra ny hena ny famokarana voamaina teto amintsika. Isan'ny voankazo fiainana manokana io ny tsaramaso mena sy ny tsaramaso fotsy. Raha ny nambaran'ireo manam-pahaizana eo amin'ity sehatra ity, antony mahatonga io tranga io ny tsy fahaizana mitantana ny taranaky ny voamaina ka maharatsy ny kalitaon'ny masomboly. Mihamadinika hatrany ny vokatra miakatra isan-taona. Maro ihany koa ireo vokatra simba. Niteraka voka-dratsy teo amin'ny ara-toe-karena araka izany io tranga io. Noho ireo antony ireo no lavin'ireo mpanafatrentana any ivelany ny voamaina vokarin'i Madagasikara. Raha ny antotanisa no jerena, ny enatra amin'ny 2 taonina ny famokarana voamaina araka ny fanazavana. Vokatsika io taloha tany amin'ny taona 70 tany hoany sy ny taloha zay navita tany amin'ny 95,000 tonnes tsika. Misy 100,000 mahery indraindray zany fa moyenne resako
dia nijotso vokatra io tamin'ny taona 70 valopolo reny sy 10 dia teo nanomboka natsara fa natsapa mbola tsisy filana fa zay natsapa hoe nahoana ny mena vokatra mena koa ny vokatra ondrana fa inona tena olantsika dia nakany amin'izao fotoana izao manodididina ny 80 000 tonne zatona fa io fangaro bio taona na fotsy na menamena zany fangaro bio zany mbola tsika tsy manana totanisa tena mazava momba an'izay fa misy ny famogranana ohatra zany fa eto amintsika koa nefa misy tsena tsy azo tsinitsiniavana mihitsy satria lany eto daholo koa ny ankabeazany vokatritsika ambany ny tany fihinanana voamaina eto Madagasikara raha oharina amin'ny any Afrika. Isan'ny sakafo azo entina miady amin'ny tsy fanjarian-tsakafo anefa ny tsaramaso. Faritra iray mbola ahitana tranga tsy fanjarian-tsakafo ny Aovakinankaratra. Raha ny totanisa voaray, mahatratratra any amin'ny 700 ny tany tsy fanjarian-tsakafo ao amin'ity faritra ity. Isan'ny vahaolana entina miady amin'io tranga io, ny fanodinana ny tsaramaso ho tonga sakafo hafa. Ny tsaramaso voalohany indrindra aloha tena manana otrikaina lehibe azo edivana amin'ny tsy fanjarian-tsakafo ary misy asa efa natao zany nahitana vokatra tena tsara dia tsara amin'izay fampiasana ny tsaramaso zay amin'ny ady amin'ny tsy fanjarian-tsakafo. Io fanodinana io zany dia misy karazany be dia be. Eo ny fanodinana anazy azo atao lafarinina zany anamboarana sakafo ohatran'ireny hoe porridge, ohatran'ireny sakafo afangaro azahoana otrikaina ho an'ny ankizy, ho an'ny reny bevoka, ho an'ny reny mampimono. Dia misy ny fanodinana azy azo atao gâteau, azo atao mofo, azo atao biscuit, izay mora hohanina kokoa zany izy amin'izay fotoana izay. Raha oharina amin'ny zava-misy maneran-tany, isan'ny manana tombony amin'ny sehatry ny sakafo ny eto Madagasikara. Olana nefa ny tsy fahafantaran'ny malagasy ny vokatsoa azo avy amin'ireny karazana sakafo ireny. Tandray ary anaraka dokavatra isika mialohan'ny idirantsika ny tapany faharoan'ny vaovao izay atantsika moa ny lalàna mifeny ny varotra elektronika izay vitsy pahalala eto Madagasikara. Eo ihany koa ny lisitra ireo mpilalao vao antso ao amin'ny Barea Madagasikara hiatrika ny lalao ara-pirahina izay ionana amin'ny Togo sy Kosovo. Rehefa avy eo ary. Découvrez le F1 Plus 4G en Telma Shop pour seulement 149 000 arrières. Telma, numéro 1 des vrais cadeaux. La grande sélection internationale de Yaosu Hatman 2018. namerenan'ilay tena naraka tondra manjeny ho an'ny olona rehetra dia misy ny festival koa izay atao eo amin'ny terrain Atankatsaka Itosy fidirana amin'ny valona maraina. Avy eo dia misy ny carnaval lehibe izay ataon'ny rehetra tsy ankanavaka izay tonga amin'ny fotoana io. Mianga eo amin'ny site Itosy mandrapatonga etỳ amin'ny fiangonana au soir etỳ amin'ny Bonabe. Izany rehetrarehetra izany dia aranao mivantana ao amin'ny télé internet www.rtvaosoir.com sy ny radio HFF 97.2 FM Tananarivo. Dao daholo ary sika rehetra amin'ny voninahitra azy miaraka amin'ny ambassadeur au soir Samerson eto à Tananarivo Ambohidrateto Madagasikara. 4 mars 2018 les fêtes de Yaosu.
briquet BIC. Comptez sur BIC. 3000 allumettes équivalent à 2 briquets sans marque ou à un seul briquet BIC Maxi. Briquet BIC. Comptez sur BIC. Faites le calcul. 3000 allumettes équivalent à 2 briquets sans marque ou à un seul briquet BIC Maxi. Verina eto amin'ny fampahalalam-baovao isika. Tsy ampy ny fifanana noho ny fahavitsiny ireo mpanjara solika eto Madagasikara. Tokony hazava ny fifanarahana marina misy amin'izy ireo sy ny fanjakana manoloana ny fikasana ampiakatra ny vidin-tsolika raha ny fanazavan'ny Pay toe-karena iray Michel Arnardzon. Ahena 70 ariary isaky ny litatra ny solika ny marge bénéficiaire alain'ireo mpanjara solika, izany hoe 100 ariary any amin'ny fitsinjarana, 10 ariary any amin'ny famodirana azy any Toamasina ary 30 ariary ho an'ny logistique pétrolière. Raha toa ka reta-pitrisa metatra toratelo izany ny fandaniana isan-taona n'ireo mpanjara solika eto amintsika, fihinanatra amin'ny 70 miliary ariary izany no azo amin'izay fampihenana ny marge bénéficiaire izay. Raha ny fanazavan'ny Pay toe-karena iray, tokony hazava ny fifanarahana marina misy eo amin'ireo mpanjara sy ny fanjakana entina miatrika ny fiakaran'ny vidin'ny solika tampoka. Ny fiakarana tampoka iny no manahirana, fiakarana tsy fiakarana tampoka moa zany satria hoe isaky ny isam-bolana no misy hoe tokony iovaova ny vidin'ny solika fa ilay fiakarana mafy loatra ohatra zany zay fotsiny hoe ahina zany fa iny zany miankina amin'ilay inona ny antony dia karak'iny zany izy hoe ny antony ve mbola misy ny fanarahana dia mbola misy ny fanarahana sy ady hevitra ao anatin'ilay satria araka ny fantatsika misy an'izay ady hevitra zay hoe manahoana ny fipetrakan'ilay vidin-tsolika zany ohatrinona ny tena fidianana azy, ohatrinona ny aba, ohatrinona ny tombony ho an'ireo compagnie-tsolika sy ny sisa. Raha nitatitra farany navoaka ny OMH na ny Office Malgache des Hydrocarbures, mitetina 2 sy 500 ariary isaky ny litatra ny solika ny marge de distribution an'ireo mpanjara solika. Hatreto mbola sarotra raha ny fanazavana hatrany ny siny ny fifaninana eo amin'ireo vidin-tsolika eto Madagasikara noho ny fahavitian'ny mpanjara. Ilay izy zany asa raharam-barotra. Ao anaty raharam-barotra anankiray zany misy mpandraraha zany anatin'izay. Dia ilay mpandraraha matoa manao an'ilay asa dia misy tombony eo zany. Fa izay ilay hoe ao anatin'ilay fanarahana fotsiny hoe ahoana ho fiteny vahiny hoe asiana encadrement ve ho ferana ary ve zany ilay tombony azony alaina zany ny isan-jatony dia izay ilay fanarahana zany amin'izao fotoana hoe manahoana zany izay zavatra araka ny teniko teo ilay mpandraraha ao anatin'ilay izy koa tsy be da be fa vitsy dia io zany mifanarahana amin'ilay maha-produit stratégique anazy. Rehefa any amin'ny tany sasany moa malalaka efa misy teny hoe eto amintsika malalaka fa ilay mpandraraha manao azy mbola vitsy fa any amin'ny tany hafa betsaka izy dia iny zany mety misy fananana kokoa, mety misy ihany koa ny zavatra hafa izay mety miditra ao anatin'izay hoe resaka vidin'ny solika zay. Raha tsy ahivina nilaza ny minisitra tompony andraikitra omaly fa taoriny ny fifanarahana teo amin'ny fanjakana sy ny mpanjara solika tsy azo idivitrana ny fampiakarana ny vidin-tsolika manomboka ny volana martsa eo. Toy ihany koa ny famoahana ny didim-panjakana mamaritra ny prix maxima. Tsy mbola fantatra kosa ny hoe mety hiakatra ohatrinona ny vidin'ny solika fa miankina betsaka amin'ny vidiny eo amin'ny tsena iraisam-pirenena. Tontolon'ny elektronika kosa indray dia misy lalàna ampifeny varotra elektronika eto Madagasikara. Vitsy amin'ireo manao izany anefa ny mahafantatra ny fisiany ary mbola vitsy lavitra ihany koa no mahafantatra ny votoatiny. On lit Florian. Tato anatin'ny 10 taona farany izao nanomboka ny roborobo ny varotra elektronika sy ny orinasa manodidina izany ho an'ny malagasy.
misy ny lalàna fehosehatra iray io saingy tsy mbola fantatry ny maro. Ny lalàna 4.3 tsipika 4.20 no mamaritra io sehatra io. Voakasika anatin'io lalàna io ohatra ny momba ny transaction électronique, ny cybercriminalité, ny fiarovana ny données personnelles, ny momba ny fialana amin'ny fikirakirana taratasy, amin'ny fanaovana antota taratasy ary ny momba ny monnaie électronique. Mbola maro anefa no tsy mahafantatra ny fisian'ireo lalàna ireo raha ny fanazavana. Zany efa mampiasa ny efa miditra amin'ny tranokala dia efa mampiasa ny internet fa mbola tsy dia tena mahafantatra hoe ao anatiny ao be dia be mpisoloka ao anatiny ao. Dia raha ianao zany manome ny information bancaire anao, ny numéro de téléphone anao, misy olona raha tsy fanahy anatin'ireny tonga dia maka an'ireny dia ampiasaina amin'ny zavatra hafa dia any aminao fantatra ny izy amin'ny farany. Izay mbola olana eto fa sisan'izay dia efa afaka manao achat en ligne ianao efa mipetraka zany amin'ny cadre réglementaire koa efa mipetraka. Donc efa ao daholo zany ny fotodrafitrasa sy ny rehetra fa atsika mandroso anatin'ny e-commerce io ary le izy efa mandroso fa anjarantsika amin'izay mametraka ny cadre zay tsy maintsy fitsipy dalao zany. Lalana iray ahafahana mampitombo ny fifaninanana ho an'ny orinasa tsirairay ny fifehezana ny teknôlôjia. Ho any eto amintsika ny fahatseranana no isan'ny takina ny dirany amin'ny fampiasana ny fitaovana manaraka ny teknôlôjia. Tontolon'ny fampianarana kosa indray dia fisondrotan-toerana sy fitombon'ny traikefa ireo no anisan'ny tombony ho an'ireo mpiasa nanaraka fiofanana formation continue diplômante eo anivon'ny sekoly ambony ISCAM. Androany no nivoaka ny andiany fa 7 amin'ny ity lalam-piofanana ity izay andiany iratra fanadidina. Androany namoaka ny andiany hiratra izay andiany fa 7 amin'ireo mpiofana efa amperinasa nanaraka ny fampianarana tao amin'ny sekoly ambony ISCAM na ny FCD. Misy 7 mianadahy ireo nanaraka ny formation continue diplômante isan-kariva nandritra ny 10 volana ka nahazo ny diplôme bac plus 2 na ny diplôme d'études supérieures approfondies sy bac plus 4 na ny diplôme d'études professionnelles approfondies. Sehatrasa maro no misy azy ireo na eo amin'ny fanjakana na eo amin'ny orinasa tsy miankina, ONG sy maro hafa. Ny tontolon'ny fitantanana sy fampandrosoana orinasa no ny ompanan'ny fampiofanana. Ahafahan'ireo mpiofana mahazo fisondrotan-toerana amin'ny sehatra misy azy ny fanarahana fiofanana teo anivon'ny sekoly ambony ISCAM. Professionnel d'entreprise zareo na fonctionnaire koa na créateur d'entreprise. Lizy zavatra tena tsy mora le miasa sady mianatra indrindra mbola eo akaiky eo ny fianakaviana fa rehefa misy finiavana ianao rehefa vonona ianao hianatra accompagnena tsara tonga évoluer tsara ianao amin'ny carrière amin'ny 5 sasany arivo zany manomboka mianatra ka hatramin'ny 7 alina na sabotsy koa amin'izay afaka cumulena tsara ny entretien ny asany ampiasana sy ny fianarana. Ny filière management et développement d'entreprise ny tena misahana ngeda be ao anatiny fa ao anatiny ao ianao développena daholo na ny marketing na ny communication na ny ressources humaines na ny commerce international ianarana daholo. Amin'izao tsika amin'ny teny zao maromaro n'izay olona nivoaka tato amin'ny formation continue diplômante nefa directeur d'entreprise nefa créateur d'entreprise ihany no efa directeur ny any amin'ny ministère any. Donc misy évolution de carrière mihitsy avy eo rehefa vita fianarana ianao fa tsy hoe sanatria hoe hianatra fotsiny. Fonctionnaire anay ato zao vita ny fianarana dia afaka prétendre amin'ny augmentation na grade izy. Mampiavaka ity formation continue diplômante eto amin'ny ISCAM ity raha ny fanazavana trany ny fandraisana anjarana ireo mpiofana sy ny fifampizarana traikefa amin'ny tontolo misy azy avy akoatra ireo entin'ny sekoly. Ny 12 marsa izao no isy ny fitsapam-pahaizana ho an'ireo maniry anaraka ity fiofanana eo anivon'ny sekoly ambony ISCAM ity ho an'ireo efa amin'ny sehatry ny asa. Lafim-baovao hafa kosa indray dia tsy mahagaga ny fitadiavan'ireo voafonja lalana itsoaka ny fonja. Hoy ny syndicat-ny mpandrarahany fonja teo aloha manoloana ny fotodrafitrasa misy eto Madagasikara. Fangatahan'ireo mpandrarahany fonja tato anatin'ny taona maro izay tsy mbola nasiany fitondrana Valiny Mikaela Ramalina. Roa taona mahery aty aorian'ny fangatahan'ireo mpandrarahany fonja, anamboarana ny fonja vaovao na ny anavaozana ny fonja eto amintsika. Sy manoloana ireo tranga vaky fonja ny sesisesy tsy mbola misy resaka ary tsy mbola voavaha ity fangatahana ity.
io fahateren'ny fonja io nefa no manamora ny fandosiranareo voafonja raha ny fanazavan'ny mpandrarahan'ny fonja. Ny prison zany amin'izao fotoana zao be loatra ny olona ao anaty fonja, dia ny olona koa very hevitra hoe ahoana ny ahafahany miala mivoaka amin'ny fonja sy sahala amin'izay, satria zavatra tena andraikitry ny mpandrarahan'ny fonja ne dia nitaizan'ny olona mba hataty hamita ny saziny, ka efa be loatra le izy surpeuplé, tokony hoe hisy mihitsy ny désengorgement mikasika an'izany zavatra zany. Zay zavatra zay zany no mahatonga n'le fahavakisan'ny fonja. Izay le hoe tena be loatra zay ary dia hoe tsy manana hirika ny voafonja ahafahany mba mivoaka madio mendrika eo anivon'ny fonja io, na hoe mitoerana mba ahafahany miasa ohatraohatran'izany zavatra rehetrarehetra, satria le zavatra taloha lasa midy tanteraka le prison dia lasa mitera-doza zay zavatra zay. Isan'ny nasiateny ihany koa ny fisian'ny kolikoly eo anivon'ny fitsarana izay mampiteny ny mona, manaprofo izany ny antotanisa izay navoaka ny IPC na ny indice de perception de la corruption ho an'ny Madagasikara amin'ny fisian'ny kolikoly ho an'ny taona 2017. Izany hoe niembotra laharana 7 i Madagasikara tamin'ny firenena 70 nanaovana fanadihadiana. Eo amin'ny laharana 520 araka izany no misy antsika laharana izay 520 mialohan'ny farany. Lasa fiainana andavanandro sy mahazatra ny kolikoly sy fakana vola ny vahoaka eny anivon'ny fitsarana ho iatrany ny fanazavana. Tokony hisy fanaraha-maso tanteraka sy goavana mihitsy eo anivon'ny fitsarana eo. Tena atao zany tena ny fanaraha-maso ny fomba fiasa sy ny zavatra atao, satria betsaka ny olona mangirifiry eo anivon'ny tribonaly eo, ary ny tribonaly tsy natokana ho atao fitaovana fangalam-bolan'olona na hoe orinasa fitrandrahana vola na fampijaliana olona na fangalana fananan'olona zany. Zay zavatra zay zany tiako tsindrina hoe tokony anara-maso faran'izay aingana amin'izany zavatra zany. Raha tsy aivana voafonja 3 no tafavoakan'ny Atamora ny 10 volana febroary lasa teo ary mbola iray no tratra. Tsy mbola nisy tafaverina ihany koa ny akamaroan'ireo gadra nampandosirina tao Ikongo. Lafim-baovao hafa kosa indray dia olona enina no namony eny ary olona 4 hafa naratra mafy vokatry ny lozam-pifamoivoizana teny amin'ny lalan'ny pirenena faharoa omaly tokony tamin'ny 12 ora alina. Raha ny loharanom-baovao azo avy aty Antananarivo ho an'ny Thomas Nilay sprinteur vaky pneu ka nanamboatra izany teo amin'ny sisin-dalana. Nisy fiara vaventy semi-remorque avy an'ny Thomas nanony foka azy ka natonga izao famoizana ain'olona sy faharatrana izao nampidirina ao amin'ny hôpitalin'ny Moramanga avy hatrany moa ireo naratra. Nitazomin'ny tambondro filaminana kosa ilay mpamily ny camion. Ny ekipan'ny Cool TV FM dia mirary fiononana feno ho an'ny fianakavian'ireo izay namony eny. Tontolon'ny fanatanjahantena kosa indray baolina kitra. Nivoaka androany lisitra ireo mpilalao andrafitra ny barean'ny Madagasikara ireo mpilalao izay atrika ny lalao ara-pilalahina izay fandona amin'ny Togo sy Kosovo mandritry ny fanomanana ny fifantsanana ny kanina 2022 fanadina. Nivoaka androany ny lisitra ireo mpilalao hiatrika ny lalao ara-pilalahina fanomanana ny fifanitsanana ny kanina 2022. Iray amin'ireo mpilalao voafantiny ireo ihany no milalao eto Madagasikara. Ireto avy no voantso. Teo amin'ny mpiandry Arato, Ibrahim Dabo amin'ny club ny FC Gobelin, Melvin Andrien anatin'ny club Amiens Athletic Club. Ny vodilaharana ahitana ny Thomas Fontaine anatin'ny club Clermont Foot, Jérôme Mombry amin'ny ekipan'ny Gazelec Football Club, Dadra Axio, Pascal Razaka Nantenaina izay anatin'ny AFA Arras Football Association, Toave Narambelson, US Tourcoing, Fabien Boyer, ao amin'ny US Créteil, Topson Zakanirina, Club and Knaps Sport, Mam Gervais Randrianarso, JS Saint-Pierrois. Ny irakiraka voany kosa indray no ahitana ny Anissé Andrianantenaina, Ludo Goretz, Ibrahim Amada, club ny Mouloudia d'Alger, Mathieu Seder Randriaparany izay ao amin'ny Jeunesse Saint-Pierroise, Zoutsara Randriambololona izay ekipan'ny Royal Antwerp, Dimitri Calouin, club Stade Olympique ny Choletes, Albert Toknirina Rafetraniaina, OGC Nice. Ary ireto ny mpanafika: Voavy Paulin izay ao amin'ny ekipan'ny Misera El Makaza,
lalaina nomenjanahary na bolide ao amin'ny Paris FC, Njiva Rakotoary Malala izay ao amin'ny club Ratchaburi FC, Rinjala Raharnaivo izay club FC Sion, Ima Faneva Andriatsimany Havre Athletic ary Claudio Ramiadamanana izay ao amin'ny Charte FC. I Nicolas Dupuis kosa ny mpanazatra. Amin'ny volana Martsa no anatanterahiny io lalao ara-piralainy io. Ny Togo sy Kosovo no ifanandrana amin'ny Barea mandritra io. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia manoloana ny fahazovoazana misy any Syria vokatry ny fandarofana boba mahery vaika. Tato anatin'ny 5 andro izay nivory mahakasika ny raharaha io ny filan-kevitra misana ny fandriam-pahalemana ny firenena mikambana omaly fanandina. Tako ny setroka ny lanitra, potika avokoa ny trano sy ny fotodrafitrasa rehetra, taoriany daroka bomba nataon'ny tafika sirianina. Maro ireo niezaka nanamboatra zo ifeafenana, ialana amin'ny bomba sy ny vokatry ny fipoahana. Mitifitra anay ireo fiaramanidina sy ireo fiara mifony vy. Miafina avokoa ny olon rehetra, tandindomindoza avokoa izahay, ary tsisy afa miala. Personne n'échappe à l'enfer. Andro vitsy izay, hôpitaly 12 an'ireo Médecins Sans Frontières ny latsahan'ny bomba. Simba avokoa ireo, ary misy ireo rava tanteraka. Miasarotra ny toetra rasy ny zava-misy, kanefa ireo maratra mitombo isatrany. Tsy ampy intsony ny farafara sy ny fitaovana fitsaboana. Misy amin'izy ireo tsaboina eo amin'ny tany. Les soins intensifs aussi, le bloc opératoire. Tsy afaka mandray intsony ny klinika, na fitsaboana na fanaraha-maso ireo marary, ny fandidiana sy ny sisa. Tsy azo ampiasaina avokoa ny toerana rehetra ato amin'ity hôpitaly ity, ary potika ny fotodrafitrasa. Mangataka fitaovana fitsaboana faran'izay aingana amin'ny gouvernemanta sirianina ireo Médecins Sans Frontières miasa any an-toerana. Vokatry ity daroka bomba ny Syrie ity, mihoatra ny 700 ireo namoy ny ainy tao anatin'ny 5 andro. Alohan'ny sarana daverina aminao ireo vaovao songadana tamin'ity alina ity. Tsy mbola nahita ny volavolan-dalàna ifeny fividianana odiniana sy olanina eny anivon'ny anteny mera-pirenena manomboka ny alatsinainy ho avy izao, na ireo mpanao politika na ireo fresa mompirenena. Averina anivon'ny fokotany rehetra manerana ny nosy mialohan'ny 17 febroary izao ny lisy mpividianana raha nambarany teo anivon'ny seni. Io ny ahafahan'ny mpifidy manamarina ny anarany farany mialohan'ny anakatonany lisitry ny mpifidy. Ary farany moa dia tsy ampy ny fifaninanana noho ny fahavitsian'ireo mpanjara solika eto Madagasikara. Tokony hazava ny fifanarahana marina misy eo amin'izy ireo sy ny fanjakana raha ny fanazavana azo. Izay mamarina ny vaovao tamin'ity alina ity. Angatrany ianao nanaraka izany. Soava mandry daholo tompoko. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavao.